Efa samy nahita ny fomba fitombony azy daholo ngamitsika e. Mandalo dingana maromaro izy, mitsiry, mitombo, mamelana, mamoa, mitsandravana sy ny sisa. Ny dingana lalaovandreo azo ao anaty ala ao dia afaka ianarana tsara ary miompana amin'izany indrindra ity artikla siantifika iray izay niarana nosoratan'ny Onjara Zafindratsimy tamin'ny ekipa nisy azy mahakasika ny ala amin'ny valan-javaboarin'ny ranomafana. Zao ary ny tanjon'ity fikarohana ity, hatraiza ny fiantraikany fiovaovan'ny rotsakorana amin'ny ala. Marimarina kokoa dia hoe fiantraikany eo amin'ny fanomezan'ireo hazon'ny voa. Nampiasaina ary ireo données nangonina nanomboka ny taona 5 ka hatramin'ny 11 izany hoe nandritra ny 12 taona izay jeren'ireo botanista ny hamaron'ireo voa eo ambony hazo tsirairay. Mamoa mandavan-taona ny hazo ao anaty ala ao. Fa rehefa dinihina akaiky kosa dia ny volana Novambra ka hatramin'ny Mars isan-taona no ahitana ny peak of protein richness na hoe fotoana ahitana ny fanomezany ankamaroan'ireo hazo voabe indrindra. Rehefa ampiarahina ireo données azo momba ny voan'ireo hazo sy ny rotsakorana dia hita fa rehefa miamaina ny tany satria ambany ny tahan'ny rotsakorana dia afaka 12 volana aty aoriana vao hita ny tena fiantraikany. Miemitro peak of protein io. Rehefa betsaka kosa ny rotsakorana dia hita isam-bolana ny fiantraikany, miara-mamoa ny hazo ao anaty ala ao ary maro ny voa isam-bolana. Kanefa izao no tokony tsy adinontsika sady efa nosoratan'ny Onja ihany moa izany. Ny biby tahaka ny gidro no manaparitaka be indrindra ny voa ary manitehitra amin'ireo hazo manome voa ao anaty ala ao izy ireo noho izany. Mifanindran-dalana amin'ny fitombo sy ny fiainan'ireo hazo ihany koa noho izany ny fiainany. Ohatra hoe ny karazan-tsakafo hohaniny, ny fotoana fiterahany. No marina mantsy fa ny fotoana hiterahan'ny gidro dia mifanindra amin'ny fotoana mahamaro ny voa ao anaty ala ao. Mifampiankina izany ireo. Ny fiovaovan'ny rotsakorana nefa dia vokatra ny fiovaovan'ny toetrandro. Ny fiovaovan'ny toetrandro kosa dia efa tsy zoviana amintsika fa ny ataontsika olombelona ihany no tena fototra voalohany mahatonga azy. Mijaly isika satria miaritra ny rano, mihamangatsika loatra ny ririnina ary rehefa mafana dia mandoro mihitsy. Mihaino izany koa ny ao anaty ala ao, ny biby, ny zava-maniry. Fa tsy afaka hampiova ny zava-misy ho tsaratsara kokoa ho an'ny rehetra izy ireo, fa isika kosa afaka.